vola faly foana zay miaraka aminao isan'areny tamin'ny MBS Fandaharana Mafilotra ary amin'ny sekonarisy no aranareo ary maniry koa zay ny aritra hatramin'ny faranareo ary ny fandaharan'ny MBS aorianan'izao mbola mahatamana sy mahafinaritra ka dia irenay ny araka aminareo mandrakariva syndicatsika dia hanomboka ny sakafo. Ny sakafosika androany dia omeko anareo. Manantsika atotokena dia tianao na atotokena na atotokena an'akoho na atotokena kisoa mety daholo. Manantsika vomanga ny sianaka. Dia manantsika voatabia, tongolo gasy. Ny zavatra ataontsika voalohany dia asitsika vilany eo ambony afo dia rehefatsika ny afo asitsika rano tokony eravera io vilany io totsika ambonimbony kely alaitsika ny vomanga dia voasatsika rehefa madio tsara dia voasatsika dia alaitsika ilay vomanga dia itentsika boribory ohatra'izao atao matevina eo amin'ny 1 cm eo eo amin'ny 1 cm eo ny atevina mafy tandremina tsara ny tanina sao dia marasa ny antsy rehefa zay dia ataontsika ao anatin'ny rano mafana ilay vomanga masaka eo amin'ny 20 minitra eo masaka an'io mila misy anankiray. Rehefa zay rehefa nijanondaritro itsika madio tsara ny tanana tsy mivoaka tsony tsy mikasikasika n'inona manao sakafo zany dia alaitsika le totokena akitsika fourchette any dia totsika ohatran'izao makitsika poivre asitsika poivre le totokena to maromaro poivre asitsika sira dia asitsika safrane na tamotamo asitsika menaka tokony atsasaka ny sotro kely maka tongolo gasy tapantsika tongolo gasy tapany dia potehitsika ao anatiny eo zay rehetra zay fitserintsika ohatr'izao amizay afanaitsika ny afo anankiray afanaitsika eo ny lapoaly adinitsika kely ny afo ny vomanga ataontsika 1800 degré
Fangarotsika tsara fourchette ohatr'izao. Alors tsara fanaovako azy a, rehefa zay a dia ataontsika ambony planche de travail. Zay tsika efatra. Raisitsika am'izay a, isina menaka kely ny tanana, akely fotsiny a. Dia alaitsika am'izay a, dia atao ohatran'izao fotsiny loatra manao a. Galety ohatran'izao. Voilà. Alaitsika koa ny ray. Voilà. Asitsika menaka kely a ny lapoaly a. Asitsika menaka kely ny lapoaly a. Avelatsika afana ny menaka. Rehefa mafana ny menaka dia alefatsika ao ilay galety de viande. Alefatsika ao galety de viande. Manaraka izay tsika dia maka voatabia anankiray boribory tsara. Dia ataontsika voalohany aloha, ataontsika rondelle. Ataontsika zazahoana rondelle anankefatra poulet hena. Voilà. Rehefa masaka kely anatin'ny ray minitra le anatin'le hena dia avadikitsika indray. Avadika indray. Tetiantsika ny tongolo oignon. Tetika manify. Alaitsika ny tongolo gasy aminy a, dia atsofotsika indray. Voilà. Rehefa zay a, aversika fa am'le vilia misy an'le hena le galety de viande masaka. Ataontsika anatin'ny lapoaly iny ny tongolo oignon. Tsy ny tongolo gasy. Nakitsika piment oiseau anankefatra. Ataontsika ao. Asitsika sira kely a. Asitsika poivre kely a. Ampiniko ny afo, ataoko 2500 watts. Diretsika kely ny famasahana vomanga. Mafaka tsara. May. Asiko tamotamo lasapy kely le saosy a. Kely de kely a. Voniko am'izay ny afo a. Dia asotoko ambony afo mba tsy ho may. Rehefa zay dia apelakitsika eo akaikiny eo amin'le vilany mafana fotsiny le voatabia fa tsy
atao amin'ny afo mafana tsony. Dia saromako miandry ny vomanga masaka. Miandrika antsika folo minitra amin'ny famasahana ity sakafo ity miaraka amin'ny mandro vomanga rehefa avy andray to. Rehefa zay dia alaitsika aloha zany le lapoaly no misy an'ilay voatabia sy tongolo sy ny rehetrarehetra. Dia alaitsika tsirairay ilay vomanga, alaitsika ny lovia, alaitsika tsirairay ilay vomanga. Dia ataotsika eo. Vomanga sianaka somary ohatrany volomparasy mangana zay izy rehefa masaka, parasadasaka mihitsy. Voilà, asarasara mihitsy izy sokoretano. Rehefa zay dia alaiko ilay galette de viande. Sakafo n'olona efatra. Rehefa zay dia alaiko le tomate. Juste anafanafana fotsiny le voatabia. Rehefa zay alaiko ilay sakay piment oiseau. Voilà. Maka soko dia alaiko le saosy dia aparitako amin'ilay nahandro. Le tongolo soteko. Alaiko ny menaka dia ataoko tsara eo. Voilà, soko aloha eto. Rehefa zay dia maka am'izay essuie-tout. Tokony vaky vita renantsika galette de viande sautée à la patate douce. Ny patate douce dia ny vomanga sianaka tena tsara indrindrany. Dia misaotra naraka mafilitra farany maniry koa niaraka amin'ny rosary eto amin'ny mafilitra amin'ny MBS. Ary mbola maniry koa hoaninareo ny faritra manaraka ny page MBS misy ny mafilitra sy ireo fandaharana marobe. Velomany tokoa amanaraka indray.